Miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity latsinainy maraina voalohany volana aprily ity fahaly manonona ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao amin'ity maraina ity faliana hatrany ihany koa ny misaran'ny ten'Andriamanitra. Lohany dirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. Riranay tsara ny Andriamanitra mbola faly izay miantsona amin'izao maraina izao. Misaotra anao satria avy aminao ny rehetra, misaotra anao ihany koa izay manaiky hiaraka aminay eto anio. Matsapy izahay fa raha tsy eo ianao dia tsy lavoraro ny fiainanay. Koa dia mangataka aminao mba novoeranay ary koa hitarika anay amin'izao tontolo andro vaovao izao. Amin'ity volana vaovao ity ihany koa aoka ianao no malavala anay amin'ny raha tsy hiaro anay amin'ny fakapanahy. Ary ihany koa hitarika anay amin'ny fandresena. Te hanana fanandramana vaovao aminao izahay. Koa dia ankahirezo ny fonay, ampio izahay amin'ny lafiny zavatra rehetra ihany koa. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe nodidin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Salamo fa 2:30 manao hoe be ny fanaintaina ny ratsy fanahy fa izay matoka an'i Jehovah kosa dia hodidin'ny famindram-po. Amen. Matetika isika mieritreritra fa izay rehetra misafidy ny anaraka an'Andriamanitra dia tsy maintsy hiara amin'ny fitsapana maro mihoatra an'ireo izay tsotra izany na ny fanahy ihany koa. Na koa hoe ny lalana arahan'izy ireny dia feno kitoatoana sy sakatsakana avokoa kanefa tena mianiko ao anatin'ny fahafaretana sy fifaliana. Araka izao tontolo izao tsy misy manembatsembana tokoa ve ny mpanota? Tsia. Feno ahiasy, feno tebotebo ny mpanota indraindray. Matahotra an'Andriamanitra izy ireo saingy tsy tia azy. Ho ve ny ratsy fanahy tsy mba tratra ny fahadisompana antenana ary? Tsy mba tratra ny fahatiantoka, tsy mba tratra ny fahantrana na ny fahoriana? Maro amin'izy ireo no mijaly noho ny aretina lava mianjady aminy. Kanefa tsy manana an'ilay mahery sy tsy toy izy mba hianteherana. Tsy hanana an'ilay fahasoavana mampahery avy amin'ny fahefanam-bony lavitra mba hanohana azy ireo amin'ny fahalemeny. Tsy manana hitokiana afa-tsy ny herin'ny tenany izy ireo. Raha mijery ho avy izy dia tsy mba mahita fihononana fa tebotebo tsy ela izaina no mampahory azy noho ny tsy fahazahoana antoka. Dia toy izany no anakipin'ny masina ao anaty fahafatesana sady tsy mety hifaliana na fahasambarana amin'ny fiandrandranana ny fitsanganana amin'ny maty izy satria tsy mba manana fanantenana amin'ny fitsanganana amin'ny maty voalohany izy ireo. Hiaran'ny aretina, hiaran'ny fahadisompana ny tenana, ny fahantrana, ny fanakianana, ny fahoriana ny kristianina. Kanefa ny natrehan'izany dia tian'Andriamanitra sy mankatony sitrapony ary mametraka izany ho lohalaharana izy. Ao anatin'ny ady sy ny fiovana misy eo amin'izao fiainana izao dia tsapa mifandray dia mahafantatra ny zavatra rehetra. Mihaino ny fitarainan'ireo ory sy mijaly ary mampitony ny teboteby sy ny fahakiviana izay mahazo ny fo tsirairay. Mibanjina no avy amin'ny hafalian'ny lanitra izy kanefa rehefa atory fotoana fohy ao pasana izy dia ho avy ilay mpanome ny fiainana. Hanakatra ny varavara-pasana, hanokatra an'izany, hanafaka azy ao anatin'ny fandriana vato feno vovoka ary dia tsy hahalala fahoriana, tsy hahalala fanaintanana fahafatesana intsony izy. Endre izany fanantenana lehibe ho an'ny kristianina. Aok'izay fanantenana izany mba ho ahy ary atao voanao ihany koa satria Kristy no herintsika sy mpamonjy antsika. Amen. Riranay tsara ny Andriamanitra mbola misaotra anao izahay amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo satria tsy mitovy tokoa ny mananao. Ianao ihany koa efa nilaza fa tsy ampitoviko ny manompo sy ny tsy manompo ahy hoy ianao. Ka dia maniry tokoa izay ny hatanteran'izany teninao izany amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ka na dia mandalo fahoriana azy izay, mandaly fiafiana, mandalo fanesoana, aoka ianao no herinay sy tanjakay.
aoka ny taranakay sy ireo zanakay ihany koa ahomby amin'ny zavatra rehetra ataony satria ianao na omby teto amin'izao tontolo izao dia tiana ihany koa ny herinao herinay, ny fahombiazanao fahombiazanay, ary ianao ny fanantenanay indrindra ao aorianan'izao fiainana izao. Mialoha ava lalana amin'ny zavatra rehetra ataonay io, ny zavatra rehetra kasainay mandritra nyity volana ity, ka tsy atahotra izay satria ianao efa nialoha lalana anay amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sarviaro